Voasambotra ny zandaro maly ariva le piasa vavy nokarona sy voatondro o nikotrika an'ilay von'olona feno abibina narahina fandrombana tetsy Ambohitra Raba ny talata lasa teo. Tany manandrina avaradrano no fantatra fa nahitana azy ka nafana ny sambotra azo maly ariva nandidina tamin'ny 9 sy sasany. Eto dia tsy mbola nisy aloha ny olona ampitoana tafiditra ao anatin'ity raharaha ity satria dia ankoatra ireo zaza roa 13 sy 15 taona voasambotra nandray anjara mavantana tamin'ny famonoana dia mbola tsy ampitoana ihany koa ity piasa vavy ity. Raha ny fanazavana izay voaray dia vao 19 taona monja izy io. Noho ny fifanan-kalozam-baovao avy amin'ireo namana tsara sitrapoa amin'ny fisian'ireo mpitandro filaminana izay aritaka manao patrouille ato amin'ny faritra ny distrika Avaradrano dia voasambotra ny olona nahihina ho navanina ny von'olona narahana halatra teo Ambohitra Raba. Eto moa zany dia mbola manentana hatrany ny vahoaka rehetra tsy salasala amin'ny vaovao aingana sy taona ho an'ny mpitandro filaminana zany mba ahafahana misoroka izay tsangadravatra mety manomtoana ny filaminana. Izy telo reto hatreto no voalaza fa nandray anjara mivantana sy nindray tsokombakomba tamin'ity asa ratsy ity. Olona telo hafa no nosamborin'ny zandary niaraka tamin'ity piasa vavy ity omaly ka efa natao fanadidina sy famotorana teny amin'ny borigady nakady kely, firaisana tsokombakomba sy fanafenana ary fampiantranona an'ilay tovovavy no fantatra fa isan'ny antony samborana azy ireo.